Tondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety Androany Tolakandro ireo tompona andraikitra ao amin'ny orinasa Ambatovy momba ny toy ny fitokonana izay ataon'ireo ampahana piasa ao Moramanga. Nisy araka izany ny fihaonana tamin'ny tompona andraiky mpanjakana saingy nisy ihany koa ireo trangana nanaitra ny tompona andraikitry orinasa tao anatin'ny fihaonana tamin'ny zoma lasa teo. Nitony fifampitoniana ary efa nisy ny fifanarahana nataona nandritra ny fihaonana ny zoma lasa teo amin'ny solotena ampiasana Ambatovy sy ireo mpitantana ity orinasa lehibe ity ary noelanelany ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Nandritra ny firesahana tamin'ny mpanao gazety Androany Tolakandro dia nanamafy ny filoha-hevitra ity orinasa ity mitrandraka sy manodina Nickel sy Cobalt, Andriamatoa, Louis Roland, Gosselin fa hitondra fanampiana ara-pitsarana na assistant juridique ho an'ny mpisolo vava ireo mpiasa rola voaroroy amina alatra solika ny orinasa Ambatovy. Tapaka ihany koa fa hanome ambulance ho an'ny tanàna Moramanga ny orinasa afana mamonjy aingana ireo marary indrindra ireo mpiasa izay mila famonjena aingana. Nous avons l'ordre de chercher tout, de fouiller tout, les logements, les cargaisons, les magasins, les ateliers, les trucs, les bureaux, tout fouiller. Alors, au début, on les a pas pris au sérieux. Nahagaga ihany anefa hoy ity tompona andraikitra ity fa nivoaka ny fitarainana hafa misy hatramin'ny 20 izay miditra tanteraka amin'ny fitantanana manokana ny orinasa. Fitarainana izay tsy nahafahana ny fampidinika satria dia nisy ny fitakiana fanalana tompona andraikitra ambony sasatsasany sy ny fanampahana ny fifanarahana amina orinasa mpamatsy solika Galana. Tevoka izay tsy afaka nitapahan'ny tompona andraikitry ny orinasa. Manamafy ny tompona andraikitry ny orinasa Ambatovy noho izany fa tsy afaka nondinika izy ireo raha toka tsy mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery eny hatramin'ny resaka fanelanelana an'izany. Saingy misokatra hatrany ity filoha-hevitry ny orinasa ity fampiresahana. No mafisiny ihany koa fa betsaka ny vola very noho ity fitokonana ity ka nampiara-miombina antoka amin'ny orinasa na fanjakana malagasy dia very vola ao anatin'izany.